Tapitra ho malalatsinainy ny fametrahana ny totataratasy filatsahana hofidiana solombavambahoaka izay hototosaina eto Madagasikara ny 20 ny volana May ho avy izao. Raha ny tatitra izay nataon'ny soava ara-tafika mpapakaten'ny vaomera-mahaleo-tena misahana amin'ny fifidianana na ny CENI dia 20 ny volana Aprily ho avy izao no hamoaka ny lisitr'ireo kandidà voatazona afaka hiatrika izany fifidianana izany izy ireo. Androany kosa no hamoaka ireo lisitra vonjamaika ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny filatsahako hofidiana na ny oveka izay 9 ny distrika. Manana hatramin'ny 12 ny volana Aprily ireo izay mikasa hanao fampiakarana anatanteraka izany. Eo amin'izay fifidianana solombavambahoaka izay ihany dia misy fito ireo minisitra izay nirotsaka ho kandidà amin'izany fifidianana ho tontosaina amin'ny 20 ny volana May izany. Isan'izany Lalatiana Rakotondrasafy izay ministra ny fampianarana teknika irotsaka any Faratsio. Ny ministra ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondrarmalala dia kandidà ao Fianarantsoa. I Andriamanantena Razafy ministra ny fampianarana ambony sy fikarona siantifika kosa dia nirotsaka any amin'ny distrikany amin'ny Andrasana iny. Ny ministra ny atitany Justin Tokely kosa dia nirotsaka any Sambavany tahaka izay ianko Ihaja Resamp izay ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nilatsaka ho solombavambahoaka ny Madagasikara any amin'ny faritra Morondava iny. Augustin Andriamananoro kosa dia etsy amin'ny boriboritany voalohany eto Antananarivo renivohitra no nirotsaka ho solombavambahoaka. Toy izany ihany koa ny ministra ny mponina sy ny firaisan-kina Aingo Elizette Fomendraza izay nirotsaka any Ambositra any. Andrasany farafatarany ao aorianan'ny famoahan'ny CENI ny lisitra ofisialy ny famitram-pialana ny reto mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta nirotsaka ho kandidà amin'ny fifidianana solombavambahoaka ireto. Afaka 10 andro no ikatona ny fanamafisana fandraisana anjara sy mifanolorana ireo mpanao judo malagasy handray anjara amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika. Raha ho an'i Madagasikara dia mbola tsy nisy aloha hatramin'ny androany maraina ny fanamafisana izany fandraisana anjara izany izay miandry ny fanapa-kevitry ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny amin'ny isan'ny mpaiady malagasy izay azo an'ny lekera any Ejiptany izay toerana anaovana ny fifananana. Raha nitatitra avy amin'ny federasiona malagasy ny judo dia miankina amin'ny fanohanan'ny ministera no ahafahana mandefa ireo mpiady malagasy sasany ireo izay mbola tsy nahazoana valiny. Ankoatra ny Laurent Rasoanef dia manana mpiady afaka hahazoana medaly ihany koa ny judo ho hiatrany mpitantana ity taranja haiady ity. Nambaran'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa isy ny famokarana horonan-tsary fanadidina manokana momba ny mpanjaka toera izay ho tontosain'ny ministra Augustin Andriamananoro. Izany dia mba ho fitazonana sy ampiroboroboana ny kolotsaina sakalava ho hiatrany ity tompon'andraikitra ity. Izy dia hidina any amin'ny faritra menabe iny amin'ny herinandro ity mba hiona amin'ireo taranaky ny mpanjaka toera sy ny foko sakalava mba hangatatsodrano sy hitondra fanazavana momba ireo dingana rehetra ho tanterahana raha ny nambaran'ny ministera. Nisy fihaonana teo amin'ny ministra ny foloalindahy Lalamonja Delphin Saively sy ny consul honoraire ny Italie Michel Franchi androany talata raha nambaran'ny ministeran'ny foloalindahy. Voaresaka nandritra ny fifampizarana teo anivon'ny rotonta ny fisokafan'ny fiaraha-miasa ara-tafika eo an'i Madagasikara sy Italie. Isantatra izany ny eo anivon'ny tafika anabakabaka amin'ny alalan'ny fampitaovana raha ny fanambaran'ny ministera. Ny tanjona dia ny hanamafy orona trany ny sentry ny fiarovana ho hiatrany izy ireo.